Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ry havana no hanonana ny fiadanan'i Jesosy amintsika tsirairay avy tratry ity alakamisy faha 1 ny volana aogositra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny Marka 9:20. Marka 9:20 fa 4:30 ka hatramin'ny 9:20. Marka 9:20 fa 4:30 ka hatramin'ny 7:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nantsoiny anatin'azy ny vahoaka mba hampianana teo izy taminy. Raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza no tamonjiny ainy dia avery azy, ary na iza no avery ny ainy noho ny amiko sy ny filazantsara dia hamonjy izany. Fa inona moa no soazon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa avery ny ainy? Fa inona no omen'ny olona otakalon'ny ainy? Fa na iza no menatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mitsangajanga ny manota ity, dia menatra azy kosa ny zanak'olona raha avy any amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina. Ray masinao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho Jesosy, raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azy fijaliany ka hanaraka. Teny izay matetika haitsika tsenjery satria matetika ao anatin'ny fotoam-pivavahana mandritry ny sitrapon'Andriamanitra, mandritry ny fanokanana katekomena, fanokanana mpiandry, diakona sy ny sisa rehetra ity tenin'i Jesosy ity. Teny izay isan'ny sarotra ny manakatra azy, tsy de mora loatra ny manakatra azy, mamantatra ny dikany na ny manazava azy koa aza. Maika moa fa ny miaina azy. Raha misy ta hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliana. Jesosy zany dia manome safidy Jesosy eto. Misy olona be deaibe nantsoiny Jesosy. Hoy ny filazan'ny 9:30 azy hoe dia nantsoiny Jesosy ny vahoaka be deaibe, vahoaka maro, okolosy ny teny grika, zany hoe vahoaka be deaibe tsy hakanavaka io. Tsy misy hoe na iza dia samy nandre ny antsony Jesosy. Fa amin'ireo vahoaka be deaibe ireo dia misy nameny safidy, notolorany safidy hoe raha misy ta hanaraka ahy. Zany hoe safidy zany. Jesosy zany eo tsy manery mihitsy an'ireto vahoaka reto hanaraka azy. Nambarany ny antso, natsoiny ireo olona reo, nambarany hoe iza ny ta hanaraka ahy. Ary dia asehon'ny soratra masina mihitsy zany asehon'i Jesosy fa safidy ny fanarahana ny tompo. Marina loatra fa misy ny antso, fa zao antso mpitiavana io. Tsy hoe teren'i Jesosy zany fa misy safidy raha misy ta hanaraka hoy Jesosy, zany hoe tena safidy mazava. Ka ho an'izay ta hanaraka an' Jesosy, ho an'izay manaiky na te hanaraka an' Jesosy, ny safidy hanaraka an' Jesosy, dia reto Jesosy ny zavatra miandry azy. Be deaibe io fa tenin'i Jesosy manao hoe betsaka ingeny no nantsoiny fa vitsy no ovonjeny. Misy ny nandre ny toro-tenin'i Jesosy hoe zay te hanaraka ahy, fa tsy zay rehetra nandeha ny antso akory no nanaraka an' Jesosy. Tsy zay rehetra nandre ny antso akory ny nanaraka an' Jesosy. Mazava ho azy nanaraka an' Jesosy dia nandre antso, fa tsy zay rehetra nandre ny antso n'Andriamanitra akory dia nanaiky hanaraka azy. Satria safidy, misy ny tsy nanaraka no ny antony maro samihafa, misy ny tsy nanaraka. Fa izay manaraka kosa ho Jesosy amin'ireo zay nantsoina ka manaraka. Lioka 2:20 dia manazava koa manao hoe Marka eto tsy nampiasa loatra an'izay, fa Lioka nampiasa ny teny hoe mpianatro, zany hoe raha misy amin'ireo olona be deaibe nantsoiny Jesosy dia misy ny ho mpianatra Jesosy. Mpianatra Jesosy, ka ny mpianatra Jesosy na izay manaraka an' Jesosy, zay teneny Marka eto fotsiny izy manao hoe mandaha ny tenany izy. Mandaha ny tenany izy. Ilay voambolana hoe mandany tenany, tsy de mora loatra ny
ny manaraka azy ny mamaky azy ny teniny de mafy be lay teny manao hoe mandany tenany zany hoe amy teny frantsay renier lay matoa teny dia aparne sasto zany hoe zay moa zany tena mandany tenany milaza zavatra mandany tena zany hoe tena ohatrany hoe azo lazaina hoe mandany aina mihitsy zany tsy makamamy ny aina mihitsy zany tsy makamamy ny fahavelomana tsy ary izay mampasarotra ty teny ty ahoana moa zany lasa izay miaraka amy Jesosy ve zany dia tsy makamamy aina tsy makamamy ny fiainana ahoana zany nefa Jesosy tsy zay loatra tsy zay mihitsy ny tena sitrapon'Andriamanitra raha toa ka jerena dia Jesosy tsy mitona antsika mihitsy ho tsy tiany miaina Jesosy tsy mitona antsika mihitsy ho tsy tia fahavelomana na makala na tsy tiany na hoe tsy tiany hoe miaina manohitra ny fiainana satria raha ohatra ka jerena ty matoa teny ty de zay mihitsy fa ina ny tena dikany hoe nahoana moa nitao amin' Jesosy tsika anda mihitsy zany hoe zay fiainatsika zay anto misy tsika mihitsy ara ny tiany Jesosy tenenina de tsotra be am'la hoe mandany tenany dia eny tony moa zany mety adiny tsotra masotra nefa zatra reniny sotsika de ohatrany hoe mandeha ho azy ohatrany hoe mandeha ho azy hoe maheny mandany aina ve mo sy ny tahaka zany fa tsy mora akory ny miainany zany satria tena heviny de zao raha rahabaky teny de tsika hoe tsy tia miaina fa tsy de le tsy tia miaina amin'ny famaritatsika azy loatra ny tena tiany tompo resahany eto fa ny hoe tsy miraikim-po mihitsy tsy misy zavatra tianao mihoatra no Andriamanitra tsy misy zavatra tianao mihoatra no lay antso n'Andriamanitra raha misy olona zany ta hanaraka an' Jesosy de zao ho tiany mihoatra noho ny zavatra rehetra Jesosy tsy hoe tsy makamamy miaina akory izy tsy de zay loatra tsy hoe tsy afaka ny faly izy tsy afaka ny mba anao zay ataotsika hoe mahafinaritra ny fiainana izy tsy de zay loatra tsy akory fa izao Jesosy ny voalohany Jesosy ny lola arana Jesosy zany no safidy voalohany satria zay ny dikany hoe anaraka eo aloha zany Jesosy zany eo aloha indrindra tsy ny ataotsika hoe tsy ny fifalian'ny tany tsy ny vola tsy ny akanjo tsara tsy ny vakansa mahafinaritra tsy ny fiarakodia tsy ny trano sy ny arena tsy zany ny eo aloha fa Jesosy ny eo alohan'ny zavatra rehetra Jesosy dia ao aorinan' Jesosy zay zavatra rehetra mety ilainao dia ao aorianany antson'Andriamanitra ao aoriana lay fanarahana an' Jesosy ary izay nefa no nahatogan' Jesosy ny teny inge manao hoe tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo satria mamona tsy mety tsy manaiky atao aneriny zany mamona dia tsy mety atao ao aoriana fa mamona dia zao misisika eo aloha mandrakarivo mamona zay mihitsy satria mamona dia Andriamanitra sampy efatranainy be tamin'ny fotoanandro mamona no zany dia mamona tsy mety ho atao any arina fa misisika eo aloha mandrakariva ary mety ho lasa eo alohanao mamona ka manjary manaraka ny mamona zay matoka ny tompo teny tandremy tsara fa tsy afaka manompotomporo zany hoe tsy afaka manaraka an'Andriamanitra sy mamona ianareo satria samy hafa le lalana de Jesosy eto manazava ny dikan'lay teny hoe manda ny tena ny teny hoe tsy Jesosy ny ataonao voalohany indrindra amy zavatra rehetra de Jesosy zay tsy mifanaraka amy sitrapon'ny Jesosy de tsy ataonao izay zavatra mifanaraka amy sitrapon'ny Jesosy kanefa kosa mapety ny fiainanao dia tsy mampaninina mihitsy mety tsy maninona afaka miala sasatra ianao afaka mihiry ianao mety afaka manao zavatra maro samy hafa ianao mifanaraka tsara amy sitrapon'ny Jesosy tsy mifanohitra am'lay antso tsy mifanohitra am'lay lalana hitondran'i Jesosy dia zay azonao atao fa mety misy zavatra mifanohitra amin'ny antson'i Jesosy mifanohitra am'lay lalan'i Jesosy dia tsy atao zany zay le hoe mandany tena lavina zany ilay tenen'ny Paoly any amy Filipiana toko faharoa hoe manafoana tena zay io teny io many hoe foananao mihitsy zany ilay fanirinao foananao fa Jesosy nataonao ivon'lay izy Jesosy nataonao ho lola arana ary rehefa ao am' Jesosy anao de lasa
olom-baovao de manana faniriana vaovao sy fiainana vaovao de makamamy fiainana vaovao ianao zay lavako malala midikany tsy hoe zany arabaky teny ty teny grika ty hoe zay manaraka an' jesosy de tsy tia miaina tsony makahala zao makahala fiainana tsy tia misakafo tsy tia manao zavatra tsara satria zany efa nitranga manjary lasa hoe tsy tia hanina tsy tia madio tsy zay loatra tsy zay nytiany jesosy teny eny fa hoe mety manao an'zany rehetrany ianao fa tsy mpianatry jesosy ihany be de be manao an'zany ny fakira ny inde ny boudista ny hindou manao an'zany rehetrarehetra zany fa tsy mpianatry jesosy tsy akasitrahan'Andriamanitra akory Andriamanitra tsy mitonana ho ampijaly tena Andriamanitra tsy mitonana ho ampangiry firiny tety zany ny tadiavin'Andriamanitra fa ny ampisy fifaliana ho anao fa zao fotsiny tadiavin'Andriamanitra Jesosy eo alohanao Jesosy no mitarika anao ary rehefa ao am' Jesosy isika de zao tonga olom-baovao ka le olom-baovao iny de olom-baovao mahana fifaliana mahana fiainana vaovao iny olom-baovao iny de zao olona makamamy fiainana isan'andro amin'Andriamanitra tia manaja aina tia manaja fiainana tia mifaly tia mizara tia miompifaliana amin'ny fiarahamonina olom-baovao dia hoe tompo ary manao hoe tandremy tsara ary fa izay manaraka zay tia anaraka misafidy anaraka an' Jesosy de zao misafidy anao an' Jesosy ololarana ka mandray azo tompo sy mpamonjy de tonga olom-baovao tsy lay olona taloha bakon'lay vatana maha olombelona na filana maha olombelona fa olom-baovao fa ny faharoa zay asehon'ny tompo eto de ny hoe izay ta anaraka dia mitondra ny azo fijaliany mitondra ny azo fijaliany tsy ny azo fijaliany Jesosy akory no etitsika iza moa ny azakatsika ny azo fijaliany Jesosy ny azo fijaliany zany hoe ny azo fijalitsika inona indray ary ty azo fijalitsika raha mamaky tsara ny soratra masina ahoana ary zany tenin' Jesosy zany mitondra ny azo fijaliany tsy ny azo fijaliany Jesosy hoy tsika teo ny azo fijaliany Jesosy tsy nampitondrainy Jesosy atsika mihitsy ny azo fijaliany Jesosy anazy iny fa ny azo fijalitsika inona ary lay azo fijalitsika tiany Jesosy teny eny neto raha toa ka jerena tsara amin'ny heviny arabaky teny ndika teny hoe azo fijaliany storos ny teny grika dia milaza ilay ny azo fijaliany Jesosy zany dia milaza ilay fitaovana na lay zavatra zay noentin'ny Jesosy ka nanolorany ny ainy lay zavatra zany satria zay le azo fijaliana lay hazo noentin'ny Jesosy iny ka teo ny nanolorany ny ainy mba hamonjy ny olona noho zany de zao raha miteny Jesosy zany eto manao hoe ny azo fijalitsika hoetitsika de le zavatra ataotsika enintsika ka noloratsika ny aitsika inona ny anoloratsika ny aitsika zany hoe le zavatra ataotsika davanandro ohatra hoe ny azo mpitandrina de ny azo fijaliko zany de mampitandrina anolorako ny aiko mba amonjy ny olona mba ananany olona fiainana raha mpitsabo ny olona dia raha dokotera izy mpitsabo izy de zao ny azo fijaliany zany zay anolorany ny ainy inona ny anolorany ainy ny anolorany heriny ny tanjany mba hoan'ny hafa no zany le azo fijaliana de tsy de le lafy ny eta mavesatra loatra tsy zay loatra marina loatra fa hoe teo ny fangiry firina ny tanjona tiany Jesosy tsy itsika mitondra ny mavesatra loatra fa itsika mitondra ny aitsika ho an'ny hafa ary ao anatin'ny zavatra ataotsika io de zao misy zavatra mety misy fangiry firina mpampianatra ianao zany mpampianatra isika mpampianatra ny fiarahamonina de zao na mety mpitsabo isika mety ho asa inona mety mpiasa biraotsotra ianao mety mpiasa biraotsika de zao ny azo fijalitsika de zao lay zavatra ataotsika mba hanoloratsika ny aitsika ho an'ny hafa midika zany de zao mandritra lay asa ataonao io ianao dia lay antso zany de zao lay asa ataonao io ka io asa ataonao io de zao anoloranao ny ainao izakanao ny mafy ho an'ny hafa raha kristianina ianao zany raha mpanara-dimy tompo zany ianao de zao lay asanao de asa atsapahanao ny antso an'Andriamanitra ka hitondranao fangiry firinana hitondranao iaretanao mihitsy zany lay izy am'izay fotoan'izay dia lay asa zany lay azo fijaliana zay entinao lay asanao de zao manjary fifaliana ho anao tsy de le hoe eta mavesatra zavatra noloranao ny ainao an'ny hafa zay no tsy tokony ho adonona fa ndraindray mantsy mieritreretsika de ny hoe
ny azo fijaliana de tsy maintsy olefa tsy maintsy miaritra zany fanompona mazava ho azy. Inona moa ny antony aretana na inona rehefa manompo ny hafa ianao, rehefa manao zavatra tsara ianao, mampianatra ianao, mitsabo olona ianao, mandrafitra ianao, manjaitra ianao, mivarotra ianao, mpandrara ianao ka ataonao hoan'ny hafa zany de zao mandrakariva tsy maintsy misy fangiry firiana. Manolo tena ho an'ny hafa ianao, manolotra nena ho an'ny hafa ianao eo pitsabony eo, firy akory ny tahaka zany nandritrandre vanim-potoanany corona reny, firy ny mpitsabo nanolotra ny ainy ho an'ny hafa, firy ny mpampianatra miary tory mitsara kopiny mpianatra, firy ny pretra ny mpitandrina ny relijiosy manolotra ny ainy ho an'ny hafa amin'ny alalan'ny vavaka fiareta-tory aterak'izay le fanolorana neny zay le fangiry firiana. Tsy le fangiry firiana zany ny tanjona fa lay fanolorana ny aina, fanolorana ny maha izy azy ny tena mba hanompo ny hafa. No zany de zao fifaliana zany eto raha miteny zany Jesosy miteny hoe mitondra ny azo fijaliana de tsy lay fangiry firiana fa zay manaraka an Jesosy de manao ny fanompony tsara, manao ny fanompony tsara mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, zay lay azo fijaliana. Ny azo fijaliana zany de zao lay antsonao, lay nanoloranao tena, ilay netsonanao, iny ataonao amin'ny fifaliana. Ary eo am-panatanterahana n'iny antsonao iny ianao, eo am-panatanterahana n'iny antso zay netson'ny tomponao iny ianao de mety mangiry firiana, mety mangiry firy, mety fa matoky ny fitantanan'ny tompo ianao. Ravako malala mampianatry ny tompo, mampanarady ny tompo de zao itsika teo, itsika zay manaiky anao an' Jesosy eo aloha amin'ny zavatra rehetra. Fa ny faharoa de zao manaiky koa isika hanao lay fanomponan'ny tompo, hanao zay antsony etson'ny tompo atsika amin'ny fifaliana. Na de eo aza ny zavatsarotra maro isan-karazany satria rehefa manompo ny tompo amin'ny fifaliana tsika de tsy maintsy misy lafiny zavatra setrainy mazava ho azy. Fa ny fahatelo ny tompo de zao manaraka izy. Tsy hoe izay rehetra mitondra ny azo fijaliana akory de nanaraka an' Jesosy ndray. Satria misy olana tson'ny tompo amin'ny antso anankiray mena fanomezam-pahasoavana izy de izao eny am-pandehanana izy ndradray tsy manaraka ny tompo, ndradray izy mijanona tenatenany, ndradray Jesosy avelany eny aloha any izy mijanona tenatena an-dalana, tsy mahatody hatramin'ny farany, mikivy sy ny tahaka zany. Nandre ny antson'Andriamanitra izy, misy izy nabetsaka zao nanao any tompo eo amin'ny foivon'ny fiainana izy, manao lay mitondra ny azo fijaliana zany hoe manao lay asa fanompony, manolotra ny ainy ho amin'ny hafa izy, manolotra ny fanoloran-tena, ny fahalalany, ny fahazavan-tsaina ho an'ny hafa izy eo am-panarahana ny Kristy. Fa izao ndradray tsy manaraka ny tompo izy, tsy manaraka ny tompo amin'ny lafiny hoe tsy tena mandeha arak'izay tena tiany tompo andehanana izy. Lay matoa-teny hoe akoloha teitomo hoe de milaza matoa-teny izay teneny manao hoe fanarahana maharitra. Manaraka ny tompo, tsy hoe manaraka ny tompo ndray mandeha fa zay le mahatonga Jesosy miteny hoe anaraka ahy de manaraka ny tompo maharitra zany. Betsaka ny kristianina zay anaovan'ny esoteny fiarahamonina hoe kristianina lahady de manao ny tsy mety rehefa alatsinainy, manangalatra koa alatsinainy. Betsaka ny hoe kristianina tsy mahatojo hatramin'ny farany, tsy mahatojo am'lay fanompona, be de be ny mety mahatonga ny olona tsy mahatojo amin'ny fanompona noho ny manodidina azy, noho ny tsy faharetana, noho ny tsy fijerenan'i Jesosy eo aloha, fa mety ny orakoraky ny fiarahamonina no hita, mety ny antsoantson'ny olona manakivy ny tazana, mety ho zavatra fa maro no mety mandavy ny olona tsy hatojo hatramin'ny farany ny fanarahana ny tompo. Fa hoy Jesosy manao hoe hoeto ny azo fijalianao, zany ataovy le fanomponao, ataovy eo aloha Jesosy de arao Jesosy, zany hoe ianao zany de mila maharitra ianao. Afaka malala zany fampianarana zany dia tena tsapatsika ny aina ny martyra azy, ny aina ny martyra azy tamin'ny fotoanany namatorana ny kapony na nisona Andrasalama martio dia marina tamy mihitsy ary ny ainany zany tena zany manao hoe nafony nanolotra ny ainy ho an'ny hafa izy. Inona moa le ho an'ny hafa? Tsy hoe nanolotra ny ainy tahaka an Jesosy teo amin'ny azo fijaliana izy fa zao nanaiky eo modely izy. Ary teo am-pandefonana Andrasalama martio ny olona de betsaka no asany eritreritra,
arafarilahndre masoto raha de nyteny mihitsy manao hoe sambatra la rafaravavy mba iriko no tonga martiora tahaka azy heritaona teoteoriana latsaka kely azy dia maty raha teo koa martiora raha farilandre mazoto nanolotra ny ainy ho modely izy ary dia izay mandrakariva no tiany tompo oazay atsika ny hoe jesoa ny eo alohantsika etsika manaiky hanatanteraka zay asa fanompoana tiany tompo ataotsika amin'ny fijogona vavolombelona ary maharitra na eo aza ny zavatra maro samihafa mety ho mampangatsika mihitsy amin'ny asa fanompoana alahoery ara engany aharitra mampianatry ny tompo ianao ho hitanao jesoa hitaridalana anao eo aloha ary olom-baovao ianao ka hanana fiainana feno fifaliana isan'andro ary amin'ny fotoana narahanao azy de zao ataonao amin'ny fitiavana ataonao ampaharetana ataonao ampifaliana izay rehetra ny tsony ny tompo anao ivavaka sika tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra miantso anay mandrakariva ianao Andriamanitra zay tianay amin'ny alalan'i Jesoa zanakao ka mamelombelona ny fanahinay ho mpanompo mahatoky tompo ampahirezo ary zahay amin'ny fanarahana anao aoka ho ianao no ivon'ny antsonay aoka ianao no ivon'ny fiainanay manontolo ary hitanay eo anoloanay ianao horenay ny feonao mampahery anay ampahirezo koa zay tompo mba atondra ny azo fijalianay dia ny antso zay ny antsonao anay tsiraray avy ka hitakina fanolora-teny ny adidy ny andraikitra zay ny antsonao anay avy ho an'ny hafa ary aharitra am'zany antso zany zahay vavak'izay tompo ho an'ny kristianina tsirairay zay efa nandre ny antsonao ka nitondra ny azo fijaliana nandray andraikitra amin'ny fanompona mahampandray mahavita batisa amin'ny mahatompona andraikitra amin'ny fiangonana sy ny fiarahamonina de atao misy ireo atsiary fa fifaliana ny fanarahana anao ary mavesatra de efa nentinao atao amin'ny azo fijaliana fa ny fanompona anao kosa de tanterahina amin'ny hery ao aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahinao masina de ampahirezo ny olombo antso rehetra samy mahatoky aharitra hatramin'ny farany amin'ny fanarahana anao dia nitokantranonay tsiraray avy any eo ambany fahasoavanao Jesoa amen